Nareo ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Kristy tombontsika. Ny tenin'Andriamanitra akatsika ny hafatra riavana dia ny petera voalohany toko faha-efatra izay efa novakin'ny mpanompon'Andriamanitra teo andininy voalohany ka hatramin'ny faha-enina. Ao anatin'ny fipanjinantsika no hevitra manao hoe mandrasa ho avy ny tompo, taranaka miandry ny fiavian'ny tompo. Inona ny toetra takiana, inona ny tsy maintsy atao mandra-pahatonga ny tompo. Izantsika valiny zany riavana ao anatin'izao toriteny izao. Ny ankamaroan'ny olona tany Roma riavana na tany Aziminora amin'ny faritra Turkia ankehitriny iny dia saiky mpanompo-tsampy ny kamiaran'olona tamin'ny fotoan'andro izay nanoratana an'ity epistily ity. Fiarahamonina izay malaza amin'ny fety sy ny favetavetana maro isan-karazany, ny fisotroan-toaka, ny fety aman-danonana, favetavetana ara-nofo, fivavahana amin'ny sampy, fanompoan'Andriamanitra maro. Zany ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany. Ny kristianina vao niova foa dia tena sarotra ho azy mihitsy ny miala ao anatin'ireo fanao ratsy rehetra ireo, ka nampahirezan'ny apôstôly Petera izy. Rehefa tena tonga kristianina izy ireny dia resy lahatra, dia noarabiana, nampangaina, noaratsiana, nolazaina fa mpanimba fety, lazaina fa mpamadika amin'ny finoana nentin-drazana. Reny kristianina zay nijoro ireny. Fa ny ankamaroan'ny kristianina masy tamin'ny fotoan'andro dia mandry, olona mpifindra-monina, ka nampahirezina apôstôly Petera izy tamin'izany. Mba tena hanohitra any amin'ny fahamasinana, aritra, aza miverina amin'ny lasa intsony, ampy izay ny andro lasa, efa be izay ny andro nandehanana tamin'ny fahotana, ampy izay. Ka ny antony noratana ny epistily eto zany dia hoe ny ampahirezana ny kristianina ao anatin'ny fanoherana, ao anatin'ny fanenjena, ka hanetanana azy mba tsy verina intsony ray amin'ny fiainana maha-mpanompo-tsampy azy teo aloha, ampatsiahy azy fa ny fijaliana dia eo ampiandrasana ny voninahitra ho avy. Mafy ny fanenjena, mafy ny fitsikeran'ny olona, fa nampahery ny apôstôly Petera, ampy izay ny andro lasa, ibanjina ny ho avy. Aritra amin'ny fiavian'i Kristy ka iorona tsara amin'ny finoana. Inona riavanary, inona ny toetra takiana eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo izany. Voalohany dia hoe mivonona hiaritra fahoriana. Mivonona hiaritra fahoriana. Hoy ny andininy faha-efatra, raha sitraka riavana izay manana baiboly andeha isika mba hiara-maky ny andininy voalohany ihany. Amin'ny aran'i Jesosy manao hoe koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia alao mba ho fiadianareo koa izany fa izay niaritra tamin'ny nofo dia afaka tamin'ny ota. Andininy faharoa, mba tsy handrenareo ny andro sisa ianareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olona intsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Niaritra tamin'ny nofo Kristy dia alao mba ho fiadianareo koa izany sainy zany. Ndikany hoe miaritra eto mba hatanty maharary, mahatanty ny mafy indrindra, ny sarotra indrindra. Ny voambolana eo miaritra eto dia matetika eo amin'ny soratra masina ampiasaina amin'ny fijalian'i Kristy. Fijaliana izay mampitondra faisana, mampitondra fahoriana lalina, ara-nofo, ara-tsaina. Ny fijaliana izay resahana eto, Jesosy Kristy niaritra
sy ny zaka ny mafy indrindra ny fangiry firina. Zany hoy izy ny apôstôly no zany ny toe-tsaina tokony anananareo miaritra amin'ny mafy mba hananantsika faharetana ao aminy. Raha mijaly no ny fahamarinany Jesosy Kristy dia tokony vonina hiatrika izany koa isika kristianina anahaka ny Kristy hiaritra amin'ny nofo mba tsy ho lavo sanatria ao anatin'ny fahotana. Hoy izy ny hoe niaritra tamin'ny nofo Kristy dia alao mba ho fiadianareo koa zany sainy zany. Ndikany hoe fiadiana eto, ny teny hoe fiadiana eto dia ny hoe manomatena ao anatin'izany hoe manomatena amin'ny ady. Resaka fitaovam-piadiana mihitsy ny resahana arme vo mitafiry fitaovam-piadiana miomana amin'ny ady ka tahaka ny basy fiarovan-tena eto. Tsy hoe raisy ny fitaovam-piadiana fa ilay toe-tsain'i Kristy, ilay sain'i Kristy, toe-tsain'i Kristy izay nivonina niatrika ny mafy, zany no ataovy fitaovam-piadiana. Ka ny fisian'i Kristy inge ry havany, ny fahitantsika ny Kristy inge ny manambony ny moralina antsika hoe Kristy zany olo marina tsisy toa zany no miatra aminy, izy moa zay zao. Ny fisian'i Kristy izay vitan'i Kristy ny mampahery atsika miatrika ny ady sarotra andriantsika. Ny fiaretan'i Kristy rehefa namalala, ny fiaretan'i Kristy dia ny fankatoavany an'Andriamanitra rainy izay tsy vonina hiaritra dia ho tafalatsaka amin'ny fiemorana izy. Aoka ny faharetana sy ny fiaretana zany ny tokony hitantaratra eo amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra rehefa namalala. Mahareta, miareta, io ry havana ny lova napetraky Jesosy antsika, manana lova be sika. Dia sain'i Kristy afaka niaritra ny mafy rehetra. Lova napetraky Jesosy antsika izany. Ity amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana. Tsisy tany tsy misy fahoriana zany na iza na iza. Raha miaritra amin'ny fahoriana noho ny amin'ny tompo ianao, raha miaritra fahoriana noho ny amin'ny tompo ianao, dia izay manampirofo fa tena mpanaradia azy marina ianao. Ny fahoriana izay hiaretanao, izay ny manambara, izay ny famantarana fa tena kristianina marina ianao. Ny fijaliana eto raha namalala, fijalian'ny Kristy ny resahana eto. Mijaly, miaritra tahaka ny Kristy. Kristianina tsika mazava ho azy dia miaritra tahaka ny Kristy. Hoy ny tononkira antsika hoe tsy handosy fahoriana ny mpanomponao. Ka ny tena kristianina zany tsy mandosy fahoriana, atrehana ny fahoriana. Ka mahereza rehefa namalala, mijoroa ampaharetana miandro ny fiavian'ny tompo. Na iza na izy tsika taranakamaly miherim-patrana maneran'izao tontolo izao dia miandro samy miandro ny fiavian'ny tompontsika, samy miaritra ny fanenjena sy ny fankalana sy ny zavatra maro samihafa amin'izay hiaretantsika. Ny fiaretana eto rehefa namalala dia fiaretana noho ny amin'ny tompo ny resahana eto. Fiaretana noho ny amin'ny tompo ny resahana eto. Koa tapao ny hevitra ao, takiny Jesosy aminao ankehitriny ary. Toetranao izay mahay miaritra, tsy mitsokady mba ahazonao ny fandresena, dia ny fandresenao ny ota rehetra. Aleo miaritra fahoriana vetivety dia hanana fiainana maharitra mandrakizay. Toy izay handosy fahoriana dia tsy hahita fiainana mandrakizay. Ny fijaliana ry havana, ny fijaliana aretan'ny mpino miandrona fiavian'ny tompo dia ampahany amin'ny lalam-pinono zany, fa tsy midika ho very tanteraka ianao rehefa miaritra fijaliana noho ny amin'ny tompo. Ny fijalian'ny tompo zareo tsara ny toe-tsain'i Kristy nangina, Kristy nanetry tena. Ny fanginany Kristy tahaka ny zanak'ondry mona ho ny voalazan'ny Tsoratra Masina eo anoloan'ny mpanety azy. Ny fijalian'i Kristy, fijalian'ny olo marina. Raha miatra amin'izany ianao dia mifalia, raha enjehana ny amin'ny tompo ianao dia mifalia, fa sambatra ianao. Hoy ny teny manao hoe sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana. Sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana. Ny Andinin-Tsoratra amin'ity perika ity dia izao voalazany hoe aoka tsisy eo aminareo mijaly satria mpamono'olona na mpangalatra na mpanao ratsy na mpirarany an'olona, fa raha misy mijaly satria kristianina
dia aoka tsy homenatra izy fankalazan'Andriamanitra, zany hoe misaoran'Andriamanitra aleloia hoe raha ohatra ka voentsika anao noho ny amin'ny tompo. Fa raha ohatra anao ka miaritra mafy noho ny adalànao, rariny zany, satria mizaka ny vokatry ny nataonao. Raha mijaly anao noho ny amin'ny tompo dia mifalihy ireo Andriamanitra. Fa ny faharoa ry havany, ny toetra takiana kosa amintsika miandry fiavian'ny tompo dia zao ny hoe miaina amin'ny fiainam-baovao. Miaina amin'ny fiainam-baovao. Vakitsika ny andinin'ny fahatelo ry havana. Andinin'ny fahatelo, ndaran'i Jesosy manao hoe fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny jentilisa tamin'ny andianana tamin'ny fijejoana sy ny fanirian-dratsy sy ny fimamona sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotroan-toaka ary ny fanompoan-tsampy izay fady indrindra. Ampy izay, efa be loatra izay, be loatra ny fotoana lany tamin'ny fiainana taloha, nanaovana zavatra tsy mety tsy mahaso, tokony tsy hiverina amin'izany intsony. Ampy izay io zany hoe ampy, efa tsy mila tohizana intsony, tsy mila tohizana fa tapahana tanteraka. Ny andro lasa resana dia hoe ny fiainana taloha, ny fahotana teo aloha, ny fomba fisaina sy ny fomba fiaina zay tsy nahasoa zay teo aloha. Ampy izay. Ny tian'ny Peteram-bary dia ny hoe aoka iaina amin'ny fiainam-baovao amin'izay, fefa lasa ny zavatra taloha. Fa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Tsy ilaina intsony manavao ny faharatsiana efa natao teo aloha, miala tanteraka amin'izany. Dingana vaovao ny an'ny kristianina. Tsy tokony hijanona amin'ny fahazarana taloha intsony. Fiainana nampisaraka tamin'Andriamanitra. Ampy izay. Ampy izay ny fiainana teo aloha. Ankehitriny miaina amin'ny fahamasinanao. Ampy izay ny fiainana teo aloha. Ampy izay ny andro lasa. Tsy hiverina amin'ny fiainana taloha intsony, fa hanomboka fiainana vaovao. Izany ny tena fahendrena. Manomboka fiainana vaovao rehefa kristianina ianao. Dia tsy afaka misabaka intsony hoe sady mamitra ny teo aloha ary ankafizako ny fiainam-baovao. Fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy Kristy, mandao tanteraka ny toetra ratsy teo aloha. Tsy hiverina amin'ny fiainana teo aloha intsony. Malaza ny apôstôly manao hoe ny amboany no miverina amin'ny alohany, ary ny kisoavavy efa nisasa hoy izy no miverina misy potaka indray. Ka mivonona isika hanomboka fiainana vaovao miaraka amin'ny Kristy. Misy teny malagasy izay manao hoe sarotra miala amin'inona, amin'ny mahazatra, fa tsy ara-tsoratra masina loatra izany. Fa ampy izay ny andro lasa, ny zavatra nahazatra fahazaran-dratsy, efa be ny fotoana lany. Nanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, ampy izay, ajanony, aza tohizana intsony. Ndika ny teny hoe ampy izay eto ravana malala dia raha ny teny fototra ny jerena dia resaka fanamafisana ny resahana eto. Aoka izay, efa ampy. Tsy miteny izy hoe ampy, po izy hoe aoka izay, efa ampy, efa be ny fotoana very tamin'ny fiainana tsy mety tsy mahasoa. Zany ny avana ny fiainana kristianina. Tokony foanana teo aloha. Tsy mila verina tsony. Tsy tokony hijanona eo tsony. Efa be loatra. Fanamafisana ny tenam-bary eto. Zany ny manositra ny kristianina ny hoe hiala amin'ny hoe filan'ny-dratsy teo aloha. Ilay fiainana paganao zany, fiainan'ireo jentilisa tamin'izay. Ny fisotroan-toaka tafahoatra ny sampy, fomba ny jentilisa, ny fanompoan'Andriamanitra maro. Ny aina ny olona zany, ampy izay. Ilay Andriamanitra tsy mandatsy eto, tsy manome tsiny eto, fa ilay Andriamanitra ninitsy nijery ny androny tsy fahalalana. Fa ankehitriny izy mandidy ny mpanota hibebaka. Miantso ny olona miaina amin'ny fiainam-baovao. Miantso ny olona hibebaka, hiverina amin'Andriamanitra. Tsy mila mandamy fotoana amin'ny fahotana intsony. Fiainana vaovao. Miaraka amin'ny Jesosy, izay no tanjona. Ka raha tonga ny tompony amin'ny rano lanitra
dia mahita tsika miaina amin'ny fiainam-baovao, tsy ny akanjo ny vaovao, tsy ny satroka ny vaovao, fa isika fotsika ny vaovao, manaiky andray an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Ny fotoananao sisa dia atokany ho an'i Jesosy Kristy zany. Ny lasanao akory tsy hamaritra ny ho avinao, fa efa lasa ny zavatra taloha. Andriamanitra manadino zany rehefa tena mibebaka ianao. Ampy izay ny andro lasa, antso amin'ny fiovana zany, antso amin'ny fiainam-baovao zany, antso amin'ny fiverenana indray amin'Andriamanitra zany, ho an'izay fanany mivereny indray. Isika hoe sarotra ny miala mahazatra, fa mora ny miala mahazatra rehefa Kristy no miaraka aminao. Dia rehefa miaraka amin'ny tompo mantsika dia zao, azontsika petraka amin'Andriamanitra ny ho avintsika rehetra, tsy mila miverina amin'ny fiainana manimba itsony. Ampy izay ny andro lasa, andeha iaina amin'ny fiainam-baovao zay tsy natao tany aloha, zay raha tsy natao tany aloha dia ajanona tanteraka, zay tsara tsy natao tany aloha dia atao indray amin'izao fiainam-baovao zao miaraka amin'ny tompo. Dia amp'izay tapao ongoty hatramin'ny farany, aleveny impity mandrivotr'olona zay rehetra ratsy teo aloha, fa andeha hiaina amin'ny fiainam-baovao. Ka mijoro ry havana olom-baovao, mijoro olom-baovao, anaiky ho tarihan'ny fanahy masina, fa tsarovy fa raha tsy ny herin'Andriamanitra no ekiny atsika mafy ny ataon'ny Satana, tahaka ny liona mitady arapany raha tsy mitandrina isika. Tsarovy ry havana fa isika ny hoe tahaka ny ady io, fiaretana tahaka ny ady io, ilaina heri-po herin-tsaina zany fanarahana ny tompo zany. Samy nanana ny lasa ratsiny avokoa ny olona tsirairay avy, tsy na ny meditsiny ny apôstôly eto, fa mananatra izy, mananatra amin'ny mpitiavana izy mba tsy verina amin'izany intsony. Ny nitsy nijery ny andro ny fahalalana mantsy ny tompo, fa ankehitriny izy miantso atsika mba hibebaka, hiaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Taralaka miandro ny fiavian'ny tompo, fiavana malala. Isika ankehitriny miandry ampifaliana ny fiavian'ny tompo, mampahery atsika hiatrika ireo adidy maro samihafa apetraky ny tompo amintsika ny asan'Andriamanitra, mampahery atsika miatrika amin'ny fiainana sarotra, na dia sarotra zany fiainana aoka tsy ahasaraka anao amin'ny Kristy zany, fa ny tompo mamehery anao tahaka an'ireo kristianina fa izay mafy dia mafy ny fanenjena ny kristianina, fa niaritra izy ireny. Nahatratra 500 taona teo ange ny fanenjen'ny Romanina, maka tamin'ny andron'ny Néron ka hatramin'ny andron'ny Dioclétien ilay tena nampijaly kristianina. Lava dia lava ny fotoana, fa nahajoratra amin'ny farany ny fiangonana. Raha ho avy ny tompo dia tia hita kristianina mahajoratra amin'ny farany koa izy, tahaka an'ireo kristianina fa izay eo anatrehan'ny tompo, mahajoro olom-baovao nanadino ny lasa ratsy ny rehetra. Dia ny tompo anie anomery anao miandro ny fiavian'ny tompo, isika miandro ny tompo amin'ny faharetana, miandro ny tompo amin'ny fananana fo vaovao, toetra vaovao, ny fanaraka amin'ny fahamasinan'Andriamanitra. Ho azy ny voninahitra ho aminao ny fiadanany. Amen.